Ampinono izy ny oloko fa efa vita ny ady ny sady vao velany ny elony zao ny dikan'izany efa maty ny baolina zany ny dikan'izany efa maty ny baolina ny dikan'izany efa vita ny ady efa nivoaka mpandresy ko dia ampinono ny olona aza miraharaha zay tabataba ny sakeriba sy ry raby sake sy ny namany ihany fa efa vita n'inona ozy izy vita ny ady miandro ny résultat fotsiny zany fa vita n'inona ny ady mino zany ve nareo e atao mampitega tsika ady efa vita ny ady tsy zany teny zany fa Jehova ndena ampinono ny oloko ampinono ny malagasy ny apokalypsy rehetra fa vita n'inona efa vita ny ady. Andiny fatelo injany misy feo miantso hoe manamboara lalana any anefitra ho an'i Jehova manaova lalambe any an-tanàna any tany foana ho an'Andriamanitsika ao ka asanatra ny lohasaha rehetra ao ka etry ny tendrombohitra sy ny avoana rehetra ao ka ho be avoana ho tonga lembalema ary ny tany sarodalana ho tonga lemaka dia iseho ny voninahitry Jehova ary ny nofo rehetra hiara-mahita azy. Io ny projet de société, io ny sorodalana, io ny vina amboary ny lalana ny anefitra na ara-panahy na ara-nofo manaova lalambe any tany foana ho an'Andriamanitsika mafana mitory filazantsara ny toerana tsisy lalana rehetrarehetra ireny intsony ho vita daholo zany lalana ratsy eran'ny Madagasikara satria saina manao an'izany tsika dia iseho ny voninahitra izy iseho ny voninahitry Jehova. Isaia 7 ihany te mandingana lavidavitra tsika 17. Nahoana miteny ianao ry Jakoba ary milaza ianao ry Israely hoe miafina tsy hitan'i Jehova ny lalako ary mielina tsy hitan'Andriamanitra ny rary ny tokony ho ahy tsy fantatrao va tsy efa renao va fa Andriamanitra mandrakizay Jehova zay namorona ny farantany tsy mba mety ho reraka na sasatra izy tsy takatry ny saina ny fahalalana mampatanjaka ny reraka izy ary zay kely hery dia omeny hery be. Amen. Na dia ny tanora fanaza dia ho reraka sy ho sasatra ary dia ny zatovo aza dia mety ho tafitohina mafy fa zay miandry ny Jehova dia mandroso hery kosa elatra no hiakarany taka ny voromahery hiazakazaka izy nefa tsy ho sasatra andeha izy nefa tsy ho reraka. Ka nahoana no miteny ianao ry Jakoba hoe ary milaza ianao ry Israely hoe miafina tsy hitan'i Jehova ny lalako ary mielina tsy hitan'Andriamanitra ny rary ny tokony ho ahy. Nahoana ianao miteny an'izany tsy fantatrao fa tsy efa renao fa Andriamanitra mandrakizay aho hoy Jehova tsy mba mety ho reraka na sasatra tsy takatry ny saina ny fahalalako dia zao ampatanjaka antsika zay efa reradreraka ny fanison'ny olona sy ny famendrifendron'ny olona ataon'ny olona rehetrarehetra io tsika ary zay kely hery dia omeny hery le ibe fa zay miandry ny Jehova dia androso hery koa. Aono moa ny hiry mbola toizany ihany ny amin'ny Ezekia Isaia 1:7. Isaia 1:7. Ny fahalebiazan'i Jehova zay miseho amin'ny fitondran'ny firenena sy ny fiarovan'i Israely ary ny fanambarana raha teo ny zavatra zay mbola ho avy. Dia raisitsika amin'ny 9. Enao kosa ry Israely mpanompoko sy Jakoba zay no fidiko taranaky Abrahama sakaizako. Enao zay efa nitantanako avy tamin'ny farantany ary nantsoko avy tany atsisiny ka nilazako hoe mpanompoka ianao efa nofidiko ka tsy mba nariako. Haleluya. Dia toizany aza matahotra ianao ry vahoaka apokalypsy ry vahoaka malagasy fa momba anao aho. Aza matahotra ianao fa momba anao aho
ary aza mierikerika foana fa izaho no Andriamanitra ao, mampahery anao sady mamonjy anao, eny mitantana anao amin'ny tanana kavanan'ny fahamarinako aho. Omeo voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka. Aza matahotra ianao ry pasteur Mayolla, aza matahotra ianao ry fiangonana Apokalipsy, aza matahotra ianao ry voaka malagasy fa momba n'ity firenena ty Andriamanitra, aza mierikerika foana ianareo fa Jehovah n'Andriamanitsika mampahery atsika sady mamonjy atsika, mitantana atsika amin'ny tanana kavanan'ny fahamarinana io Jehovah Andriamanitra io, ka aza matahotra ho izy. Meo azy ny dera sy ny voninahitra mandrakizany. Indro homenatra sy angay azy rehetra tezitra aminao, ho tsinotsinona izy, eny ho levona zay miady aminao. Amen. Ho tadiavinao zay mifanditra aminao fa tsy ho hitanao intsony izany, ary ho taka ny tsinotsinona sy zavapoana zay miady aminao. Fa izaho Jehovah Andriamanitra ao no mitantana ny tanana kavanana, dia ilay manao aminao hoe aza matahotra, izaho hamonjy anao. Amen. Aza matahotra sy mitebitebitsika zay hoe ahoana ihany izy ty lalam-pifidianana datim-pifidianana ahoana fa ohatran'izao toatra ny latsaka indray nizao. Aza matahotra an'izany, aza mierikerika foana ny amin'izany isika, efa nomena ny teny fikasana. Aza maninona ozy izy, aza matahotra, sao dia voaroaka amin'ny asa koa, sao dia izao sao dia ho faty ny zanako, sao dia ho faty. Aza matahotra fa Jehovah nefa tantana antsika amin'ny tanany akavanana. Kina no mampatahotra anao. 19 aza matahotra anao ry Jakoba kankana, dinareo ry Israely olombitsy, izaho no hamonjy anao hoy Jehovah, ary ny ray masiny Israely no mpanavotra anao. Enao ry Apokalipsy olombitsy reo, aza matahotra, aza manahy fa zaho ozy izy Jehovah no hamonjy anareo, ka aza matahotra ianareo. Meo voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka. Ohatra ny tena tsy hitako tsony inona natahorako. Ataovy zay ataonareo fa tsisy atahoranay intsony, fa Jehovah rehefa maninona antsika. Okay, okarana. Lava be vao faranako toko fahatelombe efapolo lay afatra menany Ezeka mpanjaka ty. Toko fahatelombe efapolo. Fa ankehitriny ry Jakoba zao lazain'i Jehovah zay nahary anao sady namorona anao ry Israely eo. Aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho, ianao. Tsy vitehaka mafy fa averiny foana. Manomboka an'izao masonandro androany zao zany ny afatra omen'Andriamanitra antsika fiangonana Apokalipsy voaka malagasy rehetra, dia fa ampanantenany itsika asoro ny tahotra, asoro ny ayasy tebiteby. Aza matahotra intsony manomboka amin'izao zay seho rapitso raha afaka pitso, na inona miseho ao, na inona mitranga eo, na inona fivadibadian'ny toetra raha misy eto amin'ny firenena na politika io na ara-toe-karena na ina. Aza miaya amin'izany, aza matahotra an'izany, fa matoa zany misy dia mandeha any amin'izay nilazain'ny Jehovah izy zany, ka nilazany hoe aza matahotra ianao. Andininy faharoa, raha mitany rano ianao dia ombanao aho, raha mitany ony ianao dia tsy hanafitra anao izy, raha mamaky ny afo ianao dia tsy homay, ary tsy rehetra aminao ny lelafo. Aza matahotra ianao ry Jakoba mpanomboka fa efa nanavitra anao aho hoy Jehovah. Halleluja. Fa izaho no Andriamanitra ao, dia ny ray masiny Israely mpamonjy anao, omeko ho avitra ao Egypte ary Etopia Seba ho solonao. Amen. Satria malala eo masoko ianao,
eny be voninahitra ianao sady tiako je t'aime zany ny dikan'izany dia olona no omeko solonao ary firenena no solony ainao ome voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka reo firenena matanjaka tamin'izany moa mbola tsisy amerikanina sy frantsay sy sovietika sy sinoa zany fa dia ny etiopianina sy ny sabianina zany natao mba natanjaka tamin'izany sy ny egyptianina fa zany ny sariny zany na ny amerikanina na ny frantsay na ny sovietika na ny sinoa na ny alemaina na ny Dubai na ny Arabia Saoudite sy ny karazany ireny ireny nozy izy no efa omeko solonao firenena no solony ainao andininy fadimy aza matahotra fa momba anao aho hitondra ny taranako avy any atsinananao ary ny avy any andreva nanangonako anao ny avaritra ilazako hoe avoay ary ny atsimy hoe aza azonona alao ny zanakao lavilavitra sy zanakao vavy avy amin'ny farantany efa hitantsika tamin'izay FFM tao tamin'ny déclaration iny avy any atsimo sy ny avy any avaritra sy ny atsinanana zany ny tonga teo dia toizany lizy dia izay rehetra atsoina amin'ny anarako sady noariko voninahitro zay noforoniko sy nataoko ento mivoaka ny olona jamba manamaso sy ny marena manatsofony aoko hiangona ny firenena rehetra aoko hivory ny olombelona izy aminareo ny malaza izany aoko ambarany amintsika ny fahiny taloha ary aoko entiny vavolombelona marina azy ary aoko hiaino ireo ka hiaiko marina izany ianareo ny vavolombeloko i Jehovah sady mpanompo zay nofidiko amen mba ahafantaranareo sy inonareo ka ho azonareo tsara fa izaho no izy fa tsy nen'ny Sirianina tsy nen'ny Sankeriba tsy ny Andrabisake sy reo no izy fa izaho izy Jehovah no izy talohako dia tsy nisy Andriamanitra voaforona sady tsy isy andimby aho izaho dia izaho ihany no Jehovah ary tsy misy mpamonjy afa-tsy izaho efa nilaza sy namonjy ary nanambara ary tsy nisy hafa atao aminareo dia ianareo ny vavolombeloko ho Jehovah ary izaho no Andriamanitra itsika no inona dia izay ny antony anaovantsika fotsy manga io asehony reto zay le vavolombelon'ny Jehovah reto zay témoin Jehovah ny dikan'izany tena vrai fa tsy copie reto ny tena témoin Jehovah tena vrai dia ao nozy izy eny hatramin'ny androny izany izaho no izy tsy misy maromaka amin'ny tanako miasa aho ka iza no mahasakana izany miasa Jehovah ka iza no mahasakana izany haleluya haleluya hoavy zany fotoana izany fa itiny mety ho toetry ny mpianatra rehefa tonga zany benenantsika vetivety le Luka 7 teo dia no toetry ny mpianatra rehefa manakaiky zany fotoana izany Luka 7 andininy 7 Luka 7 andininy 7 nampianaran'i Jesosy ny mpianany aneritena dia nisy fisainana nisy etompony iny amin'izay ho lehibe ao aminy fandao mba mpazavazava kokoa nyty Luka 7 ty aloha le marka 7 no vakitsika fa io ny verset synoptika mitovy aminy fa eto izy dia tsy voavelabelatra loatra izy eto fa marka 7 izy ny tena voavelabelatra manomboka ny 7 ka hatramin'ny 7 zay misoratra eo ihany zany ndonge ao no jerevantsika ny ilazany azy mazavazava azo kokoa marka 7 andininy 7 sy ny manaraka alony andininy 7 dia vakitsika ny andininy 3 sy ny 3 ka hatramin'ny 3 marka 7 andininy 3 ka hatramin'ny 3 lazany Jesosy fandrony ny afatesiny sy nitsanganany amin'ny maty dia niala teo izy ka nizotra nakany amin'ny Galilea ary tsy tian'i Jesosy ho fantatry ny olona zany fa nampianatra ny mpianana izy ka nanao taminy hoe ny zanak'olona dia atolotra eo tanany olona ka vonoina rehefa voavono izy dia hitsangana rehefa afaka telona fa izy ireo tsy nafantatra izany teny zany sady natahotra hanontany azy zany hoe efa nambaran'i Jesosy miloha zany fa tsy maintsy ho faty izy dia hitsangana amin'ny maty dia izy no mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo hanjaka eran'izao tontolo zao fa tsy maintsy handeha izy zany eny mpianatra tsara zany zay resaka zay hoe ho lasa mpanjaka zany Jesosy inona nataondrala am'izay mindininy 3 ary tonga tao Kapernaoma izy ary rehefa mbita ao trano Jesosy dia nanontany ny mpianany hoe inona moa no niedinareo hevitra teny an-dalana
fa tsy nateny izy satria efa niady hevitra teny an-dalana izy ny amin'izay lehibe indrindra teny an-dalana zany raha zany rehefa ntenin'ny Jesosy dia Jesosy lasa aloha teny an-dalana izy amintsika zany nisy olony lery lefa lasa lery raha ny tena marina tokony za vahoana no elahy fa tsy za tokony ianina kosa ka hoana no lery fa io raha nga tena andao re anao défi eto andao samy anao 100 mètres zio tonga aloha zany ny tompon'le fanjakana dia efa nisy karazana propagande zany tao nisy karazana fampelezan-kevitra hoe raha lasany tokoa ary lery iza nisy olo azy iza ny aka ny toerany dia niady hevitra tao ry zareo tokony ianina tsy iny kosany tsy leo ve ianina zany tokony ho eo zany tena namono ny voay hatramin'izay ve terza lava indray ny ravaka ny vanginy itsika ny tokony ho eo fa tsika nge namono ny voay ka hoana ny hafa ny ravaka ny vanginy tsika ny tokony ho eo tsika tsy anaiky mihitsy raha ry anina no eo tsy anaiky mihitsy reny efa niala reny ve niverina di renyreny ho eo na ry zalahy zay vao tonga homaly reny ve no tsisy manaiky an'izany zany ny ady hevitra tany eo ataon'izay olona mahazo ny resaka indray izy fa misy olona tsy mahazo n'izany resaka zany manko fa ho an'ny olona mahazo azo indray ny resahana anazy hoe rehefa président zany paster iza nisy olo azy zay ny ady hevitra tokony ianina za tsy anaiky raha tsy za fa hoana fa zao ny voasora makatsy makaroa ady hevitra be grave ane ty péricopy ty fa tena tsy azoko mihitsy hoe hoana nanoratany ralany ty tany hoe ny eritreretiny ve io zany ny fivoakan'io rehefa avoaka io péricopy io rehefa tonga tokoa ny fotoana fa dia io le fanjakana efa eo tsy maintsy isy mpianatra iady eo hoe iza no lehibe isolo azy dia misy clanny anankiray ady dia misy clanny anankiray ady dia andeha ny propagande eny atsika ianina no atao ao aloha ianina ny tsika miady fa tsy maintsy ianina ny eo zany ny dina hevitra tany dia tonga tao tanàna dia natsony Jesosy amin'izay zalahy inona le zavatra ny dinareo hevitra teny an-dalana inona tonga dia gina daholo dia ahoana ary nalalany garaina an'izany nefa ny olona tsy nanatrika tany izy zala amintsika reny ahoana ary nalalany paster nytoro ny fiainako ty sy ny ady hevitra anay ty nefa izy tsy niainao n'izany tsy nizany efa teneniny amin'ny toroteny eto le izy ahoana nalalana ilana an'izany inona ny dinareo hevitra tany tonga dia tsisy nateny zalana ndray azy tsisy naginana ndray azy dia nanaovan'i Jesosy ohatra amin'izay 9:30 rehefa tafaperaka Jesosy dia niantso ny 12 lahy izy ka nanao taminy hoe raha misy teo voalohany dia atao farany amin'izy rehetra sy ho mpanompon'izy rehetra izy ary nandray zaza izy ka nametraka azy teo avony ary raha natrotroiny ilay zaza dia hoy izy tamin'ny mpianany nazovy no mandray zaza iray tahaka itony amin'ny anarako dia mandray ahy ary nazovy no mandray ahy dia tsy mandray ahy fa izay naniraka ahy ianareo mietretra telebe rehetra midina ianareo fa zay manetry tena no atao inona no asandratra fa za miady an'izany toerana zany tsy rehefa tonga mifanjakana dia za tsy maintsy ary ny toerana misy hafa za dia tsy anaiky mihitsy fa za miady amin'izany fa anao no mipetraka fotsiny eny fa fatan'Andriamanitra hoe mendrika anao dia meny anao itoerana io dia me voninahitra ilay mpanjakany mpanjaka fa tsy ianao no anala baraka olona efa ahoana n'iny tsy mety aminay iny tsy ekeny sainay mihitsy reny tsy rariny kosa raha zany ray zany fa aleo manetry tena aleo midina hoe raha fa tsy sitrapon'Andriamanitra io dia zany ho eo rehefa tsy sitrapony io dia iny fa za tsy ady toerana zany tsy ady toerana an'izany fa le mpianatra dia zany natao tonga dia ady toerana mihitsy hoe raha lasy ingarainy ahoana izy nisy olo azy eo tonga dia ady toerana io toerana io tsy maintsy homena anay raha vao tsy mena anay dia efa tsy hifanaraka tonga dia miala aminao zay raha vao tsy zany io mety zany na dia hevitra tao mety ho avy koa zany amintsika za zao dia efa miteneny zany zao fa ho hitanareo nge rehefa tonga fa ho hitsanga koa io zao isy hiady toerana tsy hifankahitana mihitsy eo rehefa tonga mifanjakanao efa hoana zay raha nga hiala rehefa zany tsy vavaka tsony koa zay mahagaga ty péricopy ty toy izy andrizy andiny 7:30 ary hoy Jaona tamin'ny mpampianatra eo nahita olona anankiray namoaka démonie tamin'ny anaranao zay ka norarana izy satria tsy nanaraka atsika
hoy Jesosy aza mandrara azy fa tsy misy olona zay manao asa lehibe amin'ny anarako ka ateny ratsy vetivety fa zay tsy manohatra atsika dia momba atsika jereo tsara koa io nisy olona any nanao ny asa atsika ndresany azy hoe namoaka devoly zay nidresany azy namoaka devoly de niraranay anay io manondro fa tsy anareo aza misandosandoka hoe mba manondro koa nareo mamoaka devoly donc raisiko ohatra ohatr'izay le izy satria mba misy manina koa ny sasany mamoaka devoly koa any mba manondro koa izy fita izy ny voan'ny nanondro tsy taty amintsika de mba manondro koa izy mamoaka devoly de izy ny mpianatra hoe niraranay izy fa tsy miaraka amintsika aza mitikititra amin'izany rehefa tsy miaraka aminay de any ivelany any de andao raisina amin'ny raha-pirenena sy ny raha politika koa le izy misy olona any ivelany any zay anohana anareo zay anampy anareo zay hitondra ny anjara birikinay eo anareo fa mety aminay le ataonareo isy ilaza misy olona manao fanohanana atsika any fa niraranay hoe enareo tsy namono ny voay fa aza mba mitikitry jabojaby train eo tonga de niraranay aza mitikitry jabojaby train eo hoe mody manohana efa hatram'izay tsy hita sao de hoe ity zay hitondra ny anjara birikinay efa hita hoe fatiny baolina de miazakazaka aty daholy aty tsy hidikidirany n'importe qui aty zany ny sarin'io zany izy le mpianatra atao hoe namoaka devoly tamin'ny anaranao izy nefa tsy momba ty de niraranay azafady so de anao tatireraka aty fotsiny zay tsisy anaiky an'izany iny ataon'i Jesosy raha fa tsy manohitra atsika izy de inona de momba atsika ka tsisy avita teny ratsy atsika nefa nozy izy nefa anohana atsika hoe fa zay tsy manohitra atsika de momba atsika fa ozy izy hoe fa hoy Jesosy aza mandrara azy fa tsy misy olona izay anao asa lehibe amin'ny anarako ka teny ratsy vetivety so izy anampy anao tsy anao soa anao de vetivety ao izy de ivadika indray hoe zao fa zao rehefa tsy manohitra atsika izy de maninona ozy izy de momba atsika dikan'izany sokafo ny varavarana aveloany olona rehetrarehetra hiditra zay malala tanana nampy atsika fa aza mikatonato izany fa tsy vitanao rery io asy io tsy vitanao rery io sokafo ny varavarana zay olona rehetrarehetra manohana atsika fa ny misy olona tsy hiaraka amintsika mihitsy tsy hiaraka amin'ny GFM mihitsy fa izy anohana atsika anao ny asa atsika anampy atsika amin'izay tandrifiny azy rehetrarehetra any izy fa izy tsy apokalypsy izy tsy GFM fa tena anao izy fa inona nataony mpianatra nataony ahoana reny olona reny nirarany indray anao boka mialina inona mety ataony mpianatra zao raha vao tsy manaiky Jesosy maty atsatsaky ny herinandro de efa tsy miaraka aminay fa io ihany ny tompony lakile de avoaka am'izay le hira tompony lakile indray tandremo tsy anareo voamaly io fa rehefa tsy manohatra atsika izy de maninona fa velao izy anohana atsika meo voninahitra le mpanjakan'ny mpanjaka amen de faranatsika ary izy conclusion le Filipianina teo ny anaovantsika conclusion mena anjara kely raha Philippe fa de aiza izy de tsy mba ho resahana androany ao raha Philippe fa mba ho resahanay anao Filipianina toko faefatra ny andinin'ny voalohany ary amin'izany ry rahalahy sady malalako no mahamanina fifaliako sy sariboninahatro tomoera tsara mitompo ianareo ry malalako amen manino izy ny teny hoe amin'izany ry rahalahy malalako tomoera mitompo ianareo ry malalako zany teny hoe malalako zany ke ny olona tena tianao mihitsy ny ilazana an'izany fa tsy hoe olona fahavalinao olona fahavalinao efa tena halanao zao ve de resaka aminao hoe misy ohatra ary malalako amin'ny mahafahavaloko ianao tsy vitanao miteny an'izany fa olona tena akaiky ninona zany
akaiky ny fonao. Misy le rangahal'olona anankiray niaraka taminay tamin'ny adventiste zay. De rehefa miresaka amin'ny olona izy na lehilahy na vehivavy de teneniny zany. Manao ny malalako. Vehivavy ny tontony ahoana ry malalako nihiratra le madama vatiny. Ianao ve de tsisy tokotany mihitsy fa na de olo vehivavy de any de malalako daholo. Nefa izy tena mifony miarabanao raha lahy malalako miarabanao raha nabavy malalako. Malalanao ahoana iny? Zavatinao ihany no tokony ataonao iny. Malala. Fereny tokony valala nanaovana an'ireny fa tsy tokony malala. Zany nazany apôstôly Paoly azy ry malalako. Tomera tsara amin'inona izy? Na inona mitranga na inona zavatra mipoitrany na fampitahorana na fahanesona sy ny sisa de tomera tsara ry malalako amin'ny tompo. Hoy ny apôstôly manahafa tahaka nanafako an'izy. De ny mahazo antsika sy ny opopo matsotsika ve de mihoatra noho ny mahazo ana. Nefa zanga mbola miala mbola mitoetra tsara. De tomoera tsara ho tsika. Andiny faevatra mifaly mandrakariva amin'ny tompo. Hoy zaho indray mifaly hopain'ny olona ianao de mifaly ianao. De mangina nana dandren'ny lahy. Ohatra zany ataony an'izay ianao de tena hoe nana dandreniko salama tsara any ka. Tsy maninona izy. Faly foana ianao zany tevatevain'ny olona popain'ny olona de mifaly foana ianao. Io rangatsy mahafoana risoriso zany io mahiolona io de ataovan'izao eny tsy maninona fa aloha ary tsofoana ny risoriso de am'izay mba manjaka foantsika manao risoriso hoe zany hoe malina azy. Io hoe raha tonga eo rangaty de tsy ihinana mbola mpanjakana fa mampiresaka fotsiny io e. Ay, ina zany ny tianao izy mihinana sa izy tsy mihinana zany ny tianao raha tonga eo izy. Inona ny tianao? De lazao zay tianao fa zay tianao no asaiko ataony. Hoe izy mbola ihinana mbola mpanjakana koa rehefa tonga ohatra ny rirarira nihinana sa tsy ihinana. De zany ny fambolina azy de ianao tsy marary fo fa mifaly foana ianao mandrakariva. Hopain'ny olona anao de mifaly foana. Dakan'ny olona ny fitombena anao de memenao. Izy indray raha ny daka ny fitombenako toko ty. Nareo reto de efa leony tsy mba leony mandaka fa de hatrany fitombena reka mbola dakanareo ihany faly ianao mandrakariva. Andininy fahenina aza manana inona na inona vaoka ny fivavahana sy ny fifonana mba ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Amen. Aza manana inona vaoka ny fivavahana sy ny fifonana mba ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Ary ny fiadanan'Andriamanitra zay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Andininy fahasifarany ataovy zay efa nianaranareo sy efa noraisinareo ary efa renareo sy efa hitanareo tamiko ary ho aminareo ny Andriamanitry ny fiadanana. Menazy ny voninahitra mandrakizay. Ataovy zay efa nianaranareo zay efa niraisinareo zay efa renareo zay efa hitanareo tamiko. Hoy ny apôstôly Paoly ataovy zany rehetrarehetra izany. Arao zany hoe mifaly mandrakariva zany. Arao zany hoe tomera tsara amin'ny tompo ry malalako. Tadidio tsara ny tenina mena hoe aza matahotra. Aza matahotra ny nanompahandreo fahavalo reo tsika. Fa za mitandana anao mitanakavanako amin'ny fahamarinako. Ataovy tenenina hoe aza miady toerana rehefa tonga amin'ny toerana Ezekia mpanjaka. Aza miady toerana hoe aiza ny toerana Isia iza no lehibe hosolony. De arao zay toromarika ny tenenana anareo. De ho aminareo mandrakarivany ny fiadanan'ny tompo. Ho azy ny tera sy ny voninahitra mandrakizay. Halleluja. Amen. Sangana rivavaka tsika hisaotra an'Andriamanitra fa mahagaga zany afatra izany. Jehovah Andriamanitra ray eo. Ianao dia nanambara tokoa nanao hoe iza no aikanao sy ny nompanao. Anohitra n'iza no nandratanao ny feonao. Ampendrandrano ny masonao any ambony. Anohitra ny iray masin'i Israely. Izany tokoa Jehovah no mahazo anay satria dia maro tokoa ny iraky Sankeriba Rabzake amin'izao fotoana zao zay manao hoe aza mety ho fitany Ezekia ianareo fa tsy avonjy ianareo zany izy tsy akory. Aza mety apatokiny Ezekia zany Jehovah zany ianareo amin'ny anaovany hoe Jehovah monjy
atsika tokoa. Aza mihaino zany Ezeka zany nareo fa izao no lazain'ny mpanjakany Asiria hoe manaova fanekena amiko adananareo makanesa aty. Fa izy andreo manitro firenena rehetra reo nahoana no tsy navonjy azy ka dia nareo ve no afaka amin'izany andriamanitry ny Asirianina izany. Marina tokoa zany hoe ny mpanjaka Ezeka Jehovah ray eo fa resin'ireo tokoa ireo mpanjaka ny fandimby teto amin'ny firenena malagasy ireny, satria tsy andriamanitra tena izy tokoa no nantsoin'ireny sy ny vavahany fa mbola nandeha nanatona tapakazo sy hazo sy vato izy ireny ka dia mora amin'izy ireo tokoa no nanimba azy. Fa ankehitriny Jehovah andriamanitra eo vonjeo amin'ny tanan'ireo firenena vaventy ireo izahay mba hahafantaran'ny fanjakana rehetra sy ny firenena vaventy rehetra eran'izao tontolo izao fa enao rery ihany Jehovah no andriamanitra tompoin'izao fiangonana izao ka monjena ty firenena malagasy tiako dia atolotra ianao ny dera sy ny ata sy ny voninahitra mandrakizay. Halleluja! Misaotra andriamanitra ny teny fampinonana menao anay manao ampinono ny oloko ampinono ny vahoakako fa vita ny adiny voavela ny elony ko dia atolotra ianao ny dera sy ny ata ny voninahitra mandrakizay. Voaray ny afatra tompo zay nambaranao taminay manao hoe aza matahotra ianao fa ombanao aza merikerika foana fa zaho no andriamanitra ao ampahery anao sady amonjy ianao eny mitantana anao amin'ny tanana kavanako ny fahamarinana ko dia aza matahotra ho ianao Jehovah fa izaho no mitantana anao amin'ny tanana kavanako ny fahamarinako. Misaotra andriamanitra ray eo lehibe ny teny fikasana ny menao anay manao hoe raha mitandrany ianao dia ombanao aho, raha mitany ony ianao dia tsy hanafitra anao izy, raha mandeha mamaky ny afo ianao dia tsy homay ary tsy rehetra aminao ny lelafo. Misaotra Jehovah ray eo fa novidinao vavolombelonao tokoa zao fiangonana izao ary tsy nisy andriamanitra talohanao sy ankehitriny fa ianao no andriamanitra hatramin'izay ka ho mandrakizay dia nanambaranao manao hoe tsisy marombaka amin'ny asan'ny tanako miasa aho ka iza no asakana izany. Anao ary ny dera sy ny ata ny voninahitra mandrakizay ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen.